N'Andriamanitra irery amin'ny voninahitra ravana malala ho aminareo aneny fiadanana. Amen. Misaotran'Andriamanitra sika noho ny ahafahantsika manohy sy mamarana ity sekoly ny finoana 2024 ravana malala ary misaotra azy mirahavavy nitaritra ny fotoana. Araka ny fantatrareo ataoko fa fantareo zany satria Mpitandrina Irako manaraka vaovao dia nisokafan'ny Andro ny CCI bato ny fikaonandrom-pirenena. Napetraky ny fitoram-panjakana tamin'ny FJKM moa izany fitandrina amin'ny fikaonandro zany dia tsy maintsy nanatrika kelikely dia lavitra kaikany moa ivato dia hoe amasy mpiara-miasa moa hoe mantsara ny fotoana fa raha sitrapon'Andriamanitra ka tara dia manao fampivavahana misy mofolaina nareo. Saotra n'Andriamanitra fa tsy tara fa ny mofolaina no hanina ihany. Ohatra mety mety ka mety misy dia misaotra azy mirahavavy fa dia fahasoavana izany ravana malala. Amarina ny lesona 10 anio vao anao ny fanateram-pifanana. Iresaka ny lesona 10 dia ny takila faraka amin'ny 70 tonga dia hoany aloha fa mialohan'izay aloha makapozy nareo mipetraka tsy telo misy olona mipetraka iray fotsiny andana mamonjy namana mahay manisa moa ianareo ray roa telo le tia alon'indrindra ty zao mbola olona roa fotsiny dia misy mamonjy telo ray roa telo mba mipetra tsy telo raha azo atao ry havana malala ao amin'ny tompo. Wala tsy tena voatery mipetraka akaiky be nareo fa dia telo isaky ny tabli fotsiny. Ny taratasy ho zaraiko rehefa avy eo ma tsy taratasy iarahan'ny olona pely miasa fa tsy ho an'ny isam-patan'olona ntsony akory. Mitadiava namana ray roa telo aiza mbola misy hoe anankiroa fotsiny atsangana ny tanana atsangana-bolo ny tanana nareo mandehandeha reny isy mikisaka kely atsangana ny tanana zay mbola tsy ampy telo mahay manisa telo daholo moa tsika fa dia mahafinaritra. Tonga ny mitankila faraka amin'ny 70 tsika ravana malala. Mitombo amin'inona ny lesitsika farany androany amin'ny fanetretena. I Jaona mpanao batisa no miteny Jaona 3:30 texte anisam-bola tadidy zany ravana malala ny toko sy andiny Jaona toko 7 andiny 30. Andovakina miaraka aminaran'i Jesosy ahoana ho izy tsy maintsy mitombo fa izaho kosa tsy maintsy miaina. Iza le izy Jesosy eo Jesosy tsy maintsy mitombo fa izaho kosa hoy Jaona mpanao batisa tsy maintsy miaina. Ravana malala lesona 10 amin'ity zany zao nandaliantsika ny amin'ny fitombolo fanontaniana tsy tokony anaovana fangalam-periny hoe nitombo ve ianao dia fijoroana vavolombelona averinareo moa zany no hovalin'izany ravana malala. Isika tsiraray avy no amaly zany anatrihan'ilay mahalala ny miafina ampontsika sy hitsarantsika amin'ny andro farany araka ny fanekena amin'ny mariasy. Mbola misy fitomboana iantsonantsika leto dia ity dia ninony hitombo amin'ny fanetretena mba tsy halaim-panaky rere isika eo anoloany ny fitomboana samihafa vita. Voalohany inona voalohany mitombo amin'ny fanaky ny fanompona. I Jaona mpanao batisa ravana malala no niteny hoe ahoana izy Kristy tsy maintsy mitombo izaho tsy maintsy miaina. Fantany tsara mantsy fa izy dia inona ihany feo fotsiny ihany. Zaho dia feo ny miantso mafy anefitra zay Jaona toko voalohany ny 7 feo fotsiny ihany maivana malidana dia lasa eny toy ny tsinitsinina azy ka tsy mendrika na dia ny amany fahitiapan'ny tompo akory azy. Fantany zany ary nekeny tampitiavana sady nitoerany tsy hoe satria ny analaza sy fanta-bahoaka izy satria nalaza be Jaona mpanao batisa rehefa mamaky ny filazantsika ravana malala tonga ny anaty azy zao ny avy any amin'ny faritasa miafatra any Jerosalema reny voatra ta nanatona azy nefa izy tany andefitra ny efitra Jordana no nanao batisa fa tsy hoe satria ny analaza sy fanta-bahoaka izy dia nitady hisongona ny tompo tsia fa nitazony ninona nitoerany mahampanompo azy. Ary mihoatra noho izany azy mbola niriny koa ninona ny ahafoana ny maizy azy mba tsy hanafana na kely azy ny tompo. Ary raha indrindra ravana malala no fanaky ny fanompona tsy mitady izay hisehosehoana hieveran'ny olona ny tena ho zavatra
fa manesy tena hipetraka amin'ny toerana marina sahaza ny teny. Ino ny toerana marina io? Mpanompo, toerana mpanompo. Areo ka ambara avy hatrany diavana malala. Fa tsy Jaona mpanao batisa akory ny filamatra amin'izany fananana fanompoana izany, fa izy Jesosy. Rehefa mihira ny fiangonana voalohany diavana malala, satria hira ny fiangonana voalohany tiany tanteriny Paoly ao amin'ny Filipiana zay vakitsy ity, ny hira ny fiangonana voalohany dia ny ainan'izy ireo na tsiarovana ireo any Kristy sy ny fanetreterana. Dia ahoana voasoratra eo amin'ny tompo? Fa nofoanany ny tenany tamin'akany miendriky ny mpanompo, dia nanery teny izy ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana. Zany diavana ny ohatra falatampo nomeny Kristy antsika zany hoe ianao manery tena dia manafody ny tena. Ny olona mitombo amin'ny fanetreterana dia olona mitombo amin'inona? Amin'ny fanahy ny fanompoana. Manahaka an' Jesosy toy izany ka eo amin'ny fiainany dia tsy tonga ho tompoina fa mba zany azany diavana malala ny lesona kay lehibe zany nomeny Jesosy Kristy antsika ny amin'ny mitombo amin'ny fanetreterana. Zavatra lehibe mantakarivo zany. Io zany tsy tena mandeha ho azy akory eo amin'ny fiainantsika diavana malala. Zany hoe manana fanahy ny fanompoana ianao dia vonona hanompo ianao, tsy miandry totoina mantakarivo ianao fa mba mandeha manompo ny hafa koa. Tsy zavatra tena mandeha mantakarivo zany. Ary mahatonga zany moa dia satria amin'ny lafiny anankiray ny volon-tsaina ianantsika, ny civilisation ianantsika hatramin'izay mihitsy asaky mandrerana ny tany dia misy mandrakariva ohatra ny karazana rafi-piarahamonina zany mametraka ny olona eo amin'ny toerana anankiray. Ohatra miainga amin'ny kely indrindra azo ao an-trano. Ao an-trano zao dia idada ny lohan'ny tokantrano. Rafi-piarahamonina mipetraka tsara zany dia ileny zany eo miara-miasa amin'eo dia zay vao ny ankizy. Zay zao rafi-piarahamonina. Dia ao an-trano zany ny tenin'Andriamanitra hoe manajaly inona? Ny rainao sy ny reninao. Dia ilay toerana misy antsika io dia toerana izay manjary hibaikony ny fiarahamonina antsika sy ny olona miara-miaina amintsika hoe iza ny manompo an'izy. Zany ny lafiny sosiolojika ny iainantsika tena mandeha ho azy mihitsy. Fa rehefa miverina ataraky ny fanambarana soratra masina antsika, ny soratra masina ry havana malala dia tsy manaja ny lalàna sosiolojika fa ny manaja ny lalàna biblika. Inona ilay lalàna biblika? Jesosy zany ny tompo, saingy Jesosy no maninona ny mpianany? Manasa ny tompo ny mpianany. Manasa ny tompo ny mpianany. Raha ohatra ka niteny président Petera satria président Lobifula izy, raha niteny président Petera, tsy anasa ny tompo kosa ianao e. Ara-dalàna mihitsy. Ara-dalàna mihitsy. Satria ao anatin'ny rafi-piarahamonina Jesosy ny tompo, Jesosy ny raby, Jesosy ny mpampianatra, dia ilay mpampianatra anao tena mpianasa ny tompo. Kosa tsy lasa mihitsy zany. Satria mitsongoloka mihitsy zany. Ho an'ireo zanaka frantsay, c'est le monde à l'envers. Misy raha ohatra ny teny frantsay izy. Ary zany zany ilay olana lehibe raha fa rehefa tonga Jesosy rehefa nametraka lamin'ny fanetretena vaovao manao eny e, mila an'izany. Ny zanaka mila manaja ny ray aman-dreny foana, fa ny ray aman-dreny koa dia tahaka ny toerana ipetrahany amin'ny Jesosy dia mipetraka mandrakarivo koa ny toeran'ny fanompoana. Manahirana zany. Kereka zany izy ravana malala. Zany zavatra fianarana sy azany tena mahatonga ny fiarahamonina kristiana fiarahamonina tena hafa mihitsy. Hoe Jesosy zany dia mpisakafoanana io dia Jesosy mitsangana mametraka ny lambany mandeha manasa ny tompo tempokiana. Zany ray havana nanana tombontsoa mba nandalo heri-taom-pianarana tao any akademika iray tany Angleterre. Dia rehefa tonga ny fotoanan'ny krismasy dia teo anivona fianakaviana anankiray mazava loatra moa zany satria ianao rery ihany dia miaraka amin'ny krismasy. Eo dia miaraka misakafo eo izay miresaka ny tabataba eo. Jereko tsara fa ao anatin'ilay fotoana mbola iarahany samby rery miresaka sy misakafo eo efa ho vitavita ilay izy dia nitsangana ilay ray mpianakaviana. Ilay ray mpianakaviana zany zany dia zay iny aty ataony toerana lasa niraisy moramora ilay tablia dia lasa izy nanomboka nanasa vilia. Za zany misahirakinana ihany satria dia rangaly lehibe. Fa izy mianakafy tena mahita mihitsy tena zavatra ara-dalàna zany dia tiany dada manasa vilia, dada manasa vilia. Tsy zavatra sy adirana mihitsy sika mianakafy raha zany mitranga ao-trano. Hoe mipetraha ianao tena Andriamanitra. Tsy zany ve zavatra mitranga revana? Zany zavatra mazava antsika. Fa tsy manova mihitsy ny toerana mahadada azy ny hoe izy lasa manasa vilia. Tsy avy tiainana fotsiny anatin'ny fihavanana anatin'ny tokantrano zany. Ary zany ilay fanetretena ry havana malala.
Amin'izany toe-javatra resahako aminareo zany efa fiainanareo zany izy dia mahazatra azy dia mahafinaritra azy tsisy anona mihitsy. Le dada tsy tratran'ilay tsolonao miteny fa tsy complexe mihitsy dada efa tsy ananareo ka leo ataoko. Raha zay moa izy tsisy fanetretena tsony a tsy fanetretena tsony izy raha zay no atao fa zavatra iaina ny fanarany tena ataoko dia anona le izy fa ataoko fa raha ohatra ka azabaiko amin'ny fomba tena akaiky koa an'izay mety ho akaiky atsika dia ataoko fa ny mety ho endrika isehoana zany dia avana malala dia amin'ny fotoana isehoana tranga samihafa ohatra mandray tranga anankiray eritrereto manao hoe ao an-trano a marary le ramatoa salama izany dia le ankizy be devoir anao fanadinana rapitso ianao dada zany za dada zany no ao an-trano za amin'io ao anatin'ny congéako iny problemanao raha izaho no manasa vilia atsika indraindray za congé ohatra mijery télé fotsiny ataoko ny vadiko marary tsy afaka nasa vilia ny zanako manomana ny fanadinany rapitso dia za tsy manasa vilia sasany vilia rakizy fa maninona tsy sasanao fa maninona tsy sasanao ianao mijery télé fotsiny azonao ve zany sary resako zany fa misy zavatra zany mihitsy le havana mazy toeritreretika tsara mano hoe ny olona mitombo amin'ny fanetretena dia manana fanahy ny fanompona dia mandeha fotsy za dia manofana matetika ny fianakaviana moa za zany dia mitantarina za efa filohan'ny FJKM fa ao an-trano rehefa misy fotoana lany ny gazy tsy mandeha ny courant dia zany mmpandrehitra afisaly o mahay indrindra tena boreky gofogofoka le ankizy mandrehitra afisaly boba ela mihitsy tsy mirehitra ty ho andaovako azy 10 minitra dia vita zany mbanovako vazivazy amin'izany hoe za nge tilitranay zany satria tilimasy tena tilitranay tokoa fa tsy hoe anona mahay mikarataka ianao fa tsisy olana mihitsy moa ianao no mandrehitra ny afisaly bo misy fotoana za mamafatra za zany tao mibroko ny fifaliana ho ary efa reraka dia za no miborosy mibrao ny filohan'ny FJKM io tamin'izany fotoana zany za manana olona mpanadio trano na manana broko any trano manana zarako afaka an'izany fa za miborosy miany satria za zany tsy mba manam-potoana mihitsy anaovana exercice miala otrano resaka tomobile tonga any amin'ny broko miainga amin'ny tany mandeha tonga tomobile foana inona ary ty ianao ve mba anao fanazara-tena mpampiasantena tsy manam-potoana ahoana nampiasanao tena borosy trano inona ny problemanao be tsy sahirana mihira mahita ay président ty miborosy trano ino problemanao mba anjalako koa manadio ny trano ary tsy voatery ny broko eny fa adioviko ny trano fena adioviko ny lalatsara anay tsy manana olana amin'izany mihitsy aho tsy manana olana amin'izany zavatra ny ainana foana zany ary ataoko ry havana maralina fa ny fanahy ny fanompona tsy zavatra tena mahavesatra makaizana fa zavatra iainantsika amin'ny fifaliana iainantsika amin'ny fitiavana ao anatin'ny fiombonana sy ny fihavanana io misehatra misy atsika tsara iaty ary zany zavatra lehibe tokony hifampitezantsika tsara ry havana malala mba hahafahantsika miaina zany fanahy ny fanetreretena zany sy ny fanahy ny fanompona na io fifandraisan'ny mpivady fotsiny azy tsaroko tsara mihitsy heritaona teo maikilitahorirany livadinay teraka zany lamatoanay zany zay dia nandeha ny vakansa tany Tomasina ny fotoana vakansako za pastera mivatoko pastera sa vakansa dao le zaza mbola kely le lambanjazo tena problème mihitsy izay mivady miaraka manasa lambanjazo mbola manao vakansa dia izy nielo ka miaraka manasa lambanjaza mihitsy vinona ny olana fa amin'ny olona zany fa ny olana hoe ny lehilahy zany tsy tonga ina problème anao zanakao io vadinao no ampitao ny fanahy ny fanetretena sy ny fanompona ry havana malala tokony zavatra ianarantsika iainana fotsiny zao zay tsy baikony ianao vao manao an'izany fa ianao fotsiny mahatsapy hoe ty azoko atao na ty tokony atao dia ataoko fotsiny zao mifitiavana amin'ny fifaliana eo amin'ny anjara toerana izay ametrahana Andriamanitra antsika na zavatra betsaka an'izany za zany mba miresaka an'izany ianao satria angataka anareo no fijoroana vavolombelona mantsy dia manjara zao mijoro vavolombelona fa zany ny ainako an'izany lesona zany za ry havana malala ny asa voalohany na nireny ny tompo ato amin'ny alalan'ny FJKM taoriana ny 5 taona ny anarako tao amin'ny faculté de théologie dia talehan'ny séminaire ny mpianatra ny faculté de théologie tao amparibe eo amparibe io mbola ao io trano ngezabe efa tena sahirana efa reraka io sy efa tokony ho avaozina tao za zany volana aogostra mivoaka ho mpitandrina dia volana septambra na oktobra izay nahazo mpanendrena ho talehan'ny séminaire zany hoe volana aogostra mpianatra volana oktobra mpampianatra zany miainako tena nidiran-doza mihitsy
satria le ankizy niara-nianatra tamiko tao lasa zany taleha rehefa aveo zany taleha tao tomboko reo andao ankizy mila diovina séminaire ana lezy dia eny ary taleha ka tsy maintsy voatery zao tsy maintsy miteny hoe eny ary taleha fa tsy mpahazo miteny tsony eny ary ami satria fa taleha eny ary taleha dia ndao ary fa ao anaty zany fiainana mahafinaritra zay tena sopy sy zandro mihitsy zany zay fa sokonjareo kely foana zany ranomary ao ny miaina dia ndao atsika dia eny avy ny diovina tokotany diovina vase zany nakako fafa andao dioviko ny WC fa zany nanadio WC zany nanadio WC ny mpianatra tamin'izany fotoana zao raha tsy manana problème amin'izany mihitsy za tsy manana problème amin'izany mihitsy ny mpianatra mila mahita fa io Kristy izay nandorany teny io nanasa ny tongotry ny mpianatra raha iza taleny manasa ny WC ny mpianatra mbola tsy lasa lavitra makaiza azo manontany an'izany ireo pasteur rehetra le ara-niaina tamiko izany nareo fa isika ny avana afaka miaina ny fanahy ny fanetrentena tsy ny fanahy ny fanompola araka izay entsoan'Andriamanitra samy mieritreritra an'izany inony zany zao no azoko atao inony zany zao ny azoko atao any misehatra misy ahy tsy fantatra ao anatin'ny tokantrano misy avy ao anatin'ny fikambanana misy avy ao anatin'ny voamiera misy avy ao anatin'ny komisy misy avy ao anatin'ny tsy fantatra sesiza ao anatin'ny fiangonana misy ahy zay sehatra misy anareo any dia eritreretra inona reny ny endriky ny fanompola sy ny fanetrentena azonao atao fa antsoan'Andriamanitra sika hiainan'izany zavatra ngeza be zany tsy mandeha ho azy zany ary ny tena sarotra zao manao hoe ho an'ny olona ohatra anay za zany zao taleha za président dia ohatra sahirana ery ianao manao zany rehefa mieritreritra maha-olombelona ianao dia sahirana fa raha vao mijery an'i Jesosy ianao tsy sahirana mihitsy nakely azy tsy sahirana mihitsy ianao raha ny tenanao sy ny toeranao ny jerenao ny titranao sahirana ianao rehefa mijery an'i Jesosy ianao mirodana daholo ny fahasahiranao rehetra ataoko ty azareo fizandriavako dia mandeha ary dia samy mieritreritra inona tokoa azo ny azoko atao inona tokoa fa ndraindray misy zavatra azonao atao nefa andrasanao ny hafa aloha avy eo ranonao baikoka anao an'io ifenao io tsy manao ninona afaka manao azy nareo mbola tsy nahita an'izany mihitsy fa nireo zavatra mieritreritra zany ny fiainana riavana aminao zay ny anankiray amin'ilay hoe mitombo mifanetrentena iretsaka amin'ny faharoatsika riavana malala roa ihany koa moa izy ity inona ilay faharoa riavako mitombo amin'ny fanomezam-boninahitra an' Jesosy tokony ambara ampahasahina fa raha mitombo marina araka ny sitrapon'Andriamanitra ny olona iray na ny fiangonana iray dia tsy maintsy ho izao no mitranga ahoana mihaomem-boninahitra ao Jesosy Kristy zany misy zavana maro mihaomem-boninahitra ao Jesosy Kristy ny fitombon'ilay kristianina amin'ny finoana ny fitombon'ilay kristianina miasa tsara ny fitombon'ilay kristianina amin'ny fitiavana sy ny fandraisana ndraikitra samihafa dia tsy tokony hitarika ny olona hidera azy na hambabona olona hanara-dia azy toy izany koa ny fitombon'ny fiangonana misy atsika dia tsy tokony atao antonan'ny olona ho an'izy ho antsika zavatra ngeza be zany riavana marana ao anatin'ny fiainana kristianina marina dia mitandrina tsara tsika efa nisaka zany taminareo any fiandohana fa mitandrina tsara tsika mba ho Jesosy mandrakariva ihany ivon'ny finoantsika ivon'ny fiainan'ny fiangonana ivon'ny fijoroantsika manontolo fa tsy isika mihitsy tsy mahazo mangalatra ny toeran'i Jesosy mihitsy eo amin'ny ivony ny zavatra rehetra atao io isika na ny fiangonana za zany zao FINOANA FJKM misotronona no resaka aminareo fa amin'ny asa ataonao tsy mitona olona ho FJKM manomamaiky anao azonao ve zany tiavana tsy mitona olona FJKM manomamaiky anao fa mitona ny olona ho an'iza ihany an' Jesosy rehefa toiko ny filazantsara lasa FJKM malotsy araba soa araba tsara mijanona ny fiangonana misy azy izy araba soa araba tsara za efa nitokana fiangonana nakaiky mipetroka tany tonga tany tany malalaka be mafaritra mihitsy za dia vorona io ilay fiangonana ataon'ny FJKM sosy fitiavana dia le tany malalaka be dia miresaka tamin'ilay missionnaire vehivavy anakory fotsy volo daholo ny raha nytongo tany nampena mahakay zany tena nietiko tanterahana amin'ny fahalemena dia iza hoany nanome ty tokotany ty tokotany moa ny ilazany zareo an'ilay tany zany tany malalaka be mbola azo andenana varitra amin'ny vatom-piangonana mbola azo andenana sekoly mbola azo andenana akanjo amin'ny toeran'izany isa hoany nanome an'ity dia missionnaire izy le rangahy izy rangahy izy rangahy katolika fa ahoana ka izay ozy izy nyfanofany nanomena anay amin'ny mahamissionnaire zao hoe mandeha nareo mitory ny filazantsara ao amin'ny faritra mbanareo ka manesy isatrano nareo
tsy manontany hoe aiza ny FJKM vangina aiza zao fa asesisa tany fotsiny ny olona amin'ilay tanàna dia nataonay izy le tafika masina dia anisany voavangy io rangahy io dia anisany toriana ny filazantsara zay kosa manontany katolika na sa protestant toriana fotsiny filazantsara vita rehefa toriana ny filazantsara dia natao le zavatra samihafa rehetra amin'ilay mahamissionnaire izy etoina le rangahy dia nanatona moramora manao tena misaotro n'Andriamanitra ny amin'ny asa ataonareo tena misaotro n'Andriamanitra tena feno fifaliana sy nandray fahasoavana dia zao izy henoko fa mila tany ny FJKM anorenana fiangonana ity ny tokotaniko ombeko mamaimpoana zany zatra mitrano ta malalaka be zany lazaka reo zany le izy dia zany moa zany tany amafo le FJKM mitokana le trano dia zany ataovy tonga izy zany eto eto sanganako izy irangahy io katolika no manome tany anorenana fiangonana FJKM ary zay ihany zany keny hoe kristiana no ivony ny anaram-piangonana nge tsy miakatra any an-danitra ny anaram-piangonana tsy miakatra any an-danitra tsisy amin'ny tany ianao eo ambaravarany lanitra moa hoe FJKM enao anglikana sa luterana sa mananina tsisy an'izany ihany kristiana idiratsika azy tsy misy olona makany amin'ny ray fa tsy amin'ny alala azonareo fa zany mpiavana maro dia io zany izy hoe kristy no membonahitra raha vao mitady olona ho anao fotsiny ianao hoe za zany foana FJKM misotro raha mitady olona ho FJKM fotsiny dia tsy mitory marina amin'ny filazantsara mila mazava mihitsy misy aminareo zao na efa SMS tampo hoe za luterana za NUTM sisisa tsy manana olana amin'izany mihitsy anakely azy zay misy nitsaiky ny finoana dia tsy sokafanareo teo ho an'ny FJKM nalefa fotsiny aparitaka hoe zay mira azy dia tonga avy zay mangetahita dia avy dia tonga ianareo dia raisina amin'ny fifalianareo zay tsy mandresy lahatra anareo lasa FJKM tsy any mihitsy ny problema anay ny fahavalana ny tenin'Andriamanitra nomenay anareo mba hahafahanareo miorona amin'ny Jesosy Kristy zay ihany ary ray mandrakahita ry Abrahamara mia homembonahitra ao Jesosy rehefa tena mitombo isika dia toy izao raha mitombo araka ny tokony izy isika dia tsy maintsy ho zao no tsapan'ny olona ahoana le izy tsara Jesosy dia ahoana koa mahery Jesosy dia ahoana koa mpamonjy tokoa Jesosy dia ahoana koa Andriamanitra marina Jesosy daholo niverena ny zavatra rehetra ny fitombontsika dia tokony hitarika ny olona ho amin'ny Jesosy koa tsy maninona na tsy fantany akory aza ny anarantsika tsy maninona na tsy avandravandra aza ny saritsika mba ahoana mba ho Jesosy irery ihany no membonahitra zany zavatra tena mila tandremana mihitsy zay moa zany zao vao niaina ny Jobily dia niresaka tamin'ny komitiny Jobily hoe président asiana sary dia asiana io izy banderole dia asiana anona dia apely azafady eo ny anarako ny sako tsy apetapetaka tsy zany za zany tsy mihevitra an'izany mihitsy tsy mihevitra efa fantatry io aho kenareo mbola ilana an'izany io za andeha anao fankanana mpitandrina indray mandeha dia nataon'ireo tamin'ilay an'Elizabely le sary navato dia napetana ny teto androana teo tapona le azo fijaliana vao tonga dia hoe pastera esory io fa ianao tsy mahazo manakona le azo fijaliana zany mantsy mifahalemetsika mahita ny sary mipetraka ery amin'ny sinemana ny sinemana ny any an-dafy zany resako zao fa neto Madagasikara misy dia misy loatra ianao dia sarina olona bogosy miaraka izy mivady any dia ianao kotia mipetraka ny sarinao eo inona ny ilana ny sarinao eo Jesosy angeny mpamonjy fa tsy ianao hoe natoinona mitoinona bogosy ty ianao tsy za moa izy ravana maro fa lay show américaine mibaika an'izao tontolo zao ankehitriny dia manjary mibaika na ampitory ny filazantsara izy niteo mety io dia episeo tena zany izy tsy zany izy ravana maro amila mitandrina tsara sika sao dia manakona ny Jesosy fa i Jesosy no tsy maintsy mitombo Jesosy ihany fa isika tsy maintsy ngina azavatra angezam-pena atsiarovatsika an'izany eto izy matetika ny tsy zakatsika izany ka amin'ny fiangonana sasany tsy eken'ny olona mihitsy raha tsy tononona mpahabe maso ny ianarany sy ny volany meny rehefa misy tonom-bola atao any fiangonana misy an'ireo moa tsy te misy an'izany loatra fa misy zany olona tena saroto mihitsy dia nandeha moa tamin'ny fiangonana kare ka maninona angaty lava be rankale fotoana amrova rankavo ny farana fampoabana satria tonona atao hoe iran'leta
telo alina ariary renimbozy arivo ariary iraso amin'ny vovo mirava ny fampoa fa maninona ma mila tezainao atsika mba hiasa amin'ny fanetretena ary ny tena mampomey amin'izy rehefa miakatra vianina rahaetsy wa velona ny teako ampiangonana dia gagy ianao nareo mbola tsy nahita an'izany za ihany no mahita an'izany zany ve ny tena iainantsika ny fanetrentena nampianarin'i Jesosy salasala fa misy lafiny hafa koa nefa aloha nambara tamiko zay tsy tokony hafeniko aminareo tokony lazaiko aminareo ny marina manontolo fa tsy hampahany fotsiny misy miteny manao ilainy président aloha vakina ilay izy ao mpably maso satria indraindray za manome ray alina moa ny voasoratra ria arivo miala zany ny zéro anankiray dia aloha vakina mpably maso izy aloha vakina mpably maso zany koa moa zavatra mety nitranga sy tia olombelona keny miasa eto ambony tany andao atao hoe sendradininy na ny hoaniny miala tsiko za tena tsotra mihitsy satria tena misy olona mihinana volam-piangonana eto Madagasikara fotsiny tsisy azany misy izy fa misy olona tena mihinana volam-piangonana misy dia aloha vakina mpably maso izy dia mba henon'ilay olona hoe tena le ray alina no mety zay fa tsy ariva koa ny tonga andro zany tao zany fa ajaniko zay lafiny anakira zay fa le lafiny manao hoe le olona zany dia tena tia aloha mba hoenin'ny olona le voetsy meko adralay dia inona zany ny fanohitra manetanao azo zany tena malagasy hoe fanohitra hoe inona motivation manetanao ny hafaly an'Andriamanitra sa ny hoderain'ny olona fa raha ohatra ny hafalin'ny olona sy ny hoderain'ny olona tadiao dia tsara dela tsy azany azo dareo veravina malala zany zany daholo ny votoatiny hoe mitombo amin'ny fanetretena ry havana malala atako kely ao le resaka hoe fahamarinan'ny kontiny fa le resaka hoe inona marina ny tadiavitsika ny apôstôly Paul ry havana malala ao amin'ny Galatiana toko voalohany andininy fahafolo texte mbola tadidy be zany Galatiana 1:10 dia zao manao hoe olona va no ilako fitisan'Andriamanitra tsy mbola mila fitiaman'olona fa raha mbola mila fitiaman'olona dia tsy mpanompony Kristy jereo ny baibolinareo fa raha mitovy amin'ny baibolintsika zany ny voasoratra ao ary raha tsy mitovy any ianareo ny piraty zany izy olona va no ilako fitisan'Andriamanitra raha mbola mila fitiaman'olona dia tsy mpanompony Kristy raha mbola noho ny amin'ny olona noho ny amin'ny mason'ny olona noho ny amin'ny vavan'ny olona noho ny amin'ny fideran'ny olona na noho ny amin'ny fanakinan'ny olona no anaovako zao na zao tsy mpanompony Kristy zany izy mila miezaka tsara tsika ry havana malala zany zany le fitombona ezaka mandeha amin'izany toizako ary na izay tsy manao toy izany azy dia alaim-panahy anao izay ampisongadina ny maha izao na izao antsika tsy hoe raha tsy ho azy zany na tsy tokony ambara mihitsy tsia fa izao kosa ahoana ilay izy raha lasa manakona an'i Kristy isika dia tsy mitombo amin'ny fanetrentena intsony izy manjary manakona Kristy ianao dia ianao mety eo dia manjary ianao mihitsy azonao alaim-panahy indraindray lasa miefikena ho tompon'ny fiangonana ary mampetreto dia anao miresaka aminareo azao le FINOANA FJKM ny asa sy fotoana zao miresaka aminareo mafy angely havana mandamina fiangonana inona ho amin'ny mampikorotana ity fiangonana ry anona mianakavona no tompon'ny fiangonana Andriamanitra dia reo ny tompo-piangonana rehefa d'accord miaraka aminy le pastera tafajaniny eo rehefa tsy miaraka aminy tsy afaka mandokandoko azy tsy azo nanaovana n'izao sotra n'izao dia samy teny izy manao hoe lahy ianao fa tsy lazako hoe lahy raha tafajaniny eo heritaona zavatra miaina mpito anatin'ny sivy-taona zany fa aniza marina ny fiangonana any Jesosy ny fiangonana ka maninona izay mianakavy mety izay tokoa ny taona bik teo mety izay nanome ny tany mety izay koa eza nanome vola asa 5 million nanaovana fiangonana io za afaka mitena an'izany satria zany nanome 700 ny vola namitana ny fiangonana ny tany an-diby be anabo 500 million ngamba ny vola lany tany 400 million ngamba ny vola lany tany fa zany koa tsy midika fa fiangonanay mianakavio azafady za ngamba tsy ho tafaverina intsony mandra-piavin'ny tompo eny amin'ny raha olanitra zany izy za tsy miteny ninona ny amin'ny fiangonana eo ny amin'ny olona mitondra azy eo ny solona pahaka efa ny tompo io andao izy fa tsy hoe anay ty ka raha ohatra pastera tsy mitovy aminay napetraka eto azafady mangarana ady ny président synodale hiadiana le pastera fa manino le pastera tsy mba azonay tenenina hoe anao batisany zanako
tsy mbola manao dinika izany fa rehefa tonga dia ataovy avy hatrany izany mbola ngana ataony zafokely koa pastera atao batisa bisy tonga maraina amin'ny sivy ny fotoana nomboka amin'ny sivy sasany dia mikopa pastera manomana ny sertifika fa zafokely ngabe io azafady dia rehefa tsy manaiky pastera andao atao zay ialany io eto Madagasikara tsy te misy an'izany fa ny any ivelany zany resaka fa aiza marina ny anjara toerana amin'ny fanetretena Jesosy ny tompon'ny fiangonana fa tsy isika ka ikeny zany mahatompo ny fiangonana Jesosy andavana marana lesona lehibe ny amin'ny fanetretena izay milaza aminareo fa tsora mandrakariva ny ainina azy eto azo eto mipilipily dia miresaka zany aminareo fa zany milaza aminareo fa tsora mandrakariva ny ainana zany dia averiko ary atoy izao hoy isika teo am-piandroana hoe kiza zao ny fifanana fahafolo nandaniantsika ny amin'ny fitombona koa ho teraka tokoa ny fitombontsika mely ny samihafa fa ny zava-belona salama rehetra dia maninona dia mitombo lalàna voajanahary fa arety mandoza ny tsy fitombona satria mety hitarika ho amin'ny fahafakesana mihitsy fa misy kristiana sy fiangonana tsy mitombo misy zara fa mitombo misy kosa mitombo tsara mitohinina amin'ireo ianao sy ny fiangonana misy atsika fa ny tenina tokony hovalitsika tsirairay zany ravina marana isam-batanoa zany ary tokony hovalitsika miaraka amin'ny mafiangonana tsika mizany tsy fiangonana ray eto ka tsy mety fa isam-batanoa angamba dia tamin'ny nampiasako an'ity tena amin'ny fiangonana eto dia asioiko izay ivianao ho valin'ny marina amin'ity fahafana ity io fahafana io zany nataon'ny olona nareo zao afaka mieritreritra kely an'io aloha zao lafo hitombona mianatra tsika ny hoe mitombo amin'inona tombo amin'ny fiderana dia le fiangonana iza mijery ny fiangonana satria ianao tsy manana zo itena amin'ny fiangonana fa le izao mitombo amin'ny fiderana ve ianao eny sa tsy fa tsisy hoe eo ihany tsisy eo ihany hoe na eny na tsy mitombo amin'ny fiderana ve ianao zany mieritreritra hoe za le tsy mba mpitondra fiarana nisy taloha efa mba mitondra fiarana za le mitondra fiarana ihany taloha fa tsy nisokatra efa mba manokatra fiarana ndre za le fa mpitondra fiarana taloha efa mba misoka bava ndre dia arabaina fa tsara zany dia mitombo ianao mitombo amin'ny tenin'Andriamanitra ve ianao eny sa tsy araka ny aloha efa tokony mamaly nareo zao eny na tsy eo fa tsy mianao fotsiny mitombo amin'ny tenin'Andriamanitra ve ianao dia ndraisatsika dia efa mba mahavaky soratra masina tsara isan'andro ve ianao zao mamaky baiboly isan'andro ve ianao zay vakianao any tsy olana na mamaky many isan'andro ianao na mamaky mofonaina ianao na mamaky plairoserie ianao na mamaky voatsarana fafa ianao na mamaky bon semence ianao na zay vakianao dia vakio fa mamaky baiboly isan'andro ve ianao dia ianao ve efa mba nanao ezaka ndao mba hianatra tsihetsika kokoa indray izao hoe sisy lefa vita moa zany fahatelo ahoana amin'ny fahatelo mitombo amin'ny arena ve ianao mitombo amin'ny arena dia efa hainao ova izao mitantana ny arena no men'Andriamanitra anao misy fiatsarana ve zany sady nomaly tsy miova ihany dia maly olona loza tany mihitsy voazo ny karama dia aivotraitra no andaliana ny vola tonga ny tapabolana na ny atokona azy efa sahirana kiza nefa milaza aminao ny vidianana akanjo nefa niaromoaranao fa fenao akanjo ny vola tokony vidianana vary laninao any amin'ny akanjo izay nge le fitombona amin'ny ny anarantsika arory tsy tokony mividy an'io akanjo io ianao fa tokony vidianana vary io no tsy izy vary hoanina tsoa zay no Andriamanitra ho izay Andriamanitra miakikenao zany le fitombona efa nelainy tantana kokoa ny arena ny men'Andriamanitra anao ve ianao zany ve inona manaraka ravana mitombo amin'ny fanantenana ve ianao mba manana zany fanantenana zany Kristiny fanantenana manana zany fanantenana sady mbola ianao olona kivy lava ihany ampaherezin-dava ihany ampaherezy ho ary reto misy olona zay ampaherezy inona ihany ko ty ampaherezin-dava ty zay misy kristianina olona mitombo amin'ny fanantenana fa tsy ampaherezin mba mampahery ny hafa fa tsy ampaherezin-dava eo zay misy inona manaraka mitombo amin'ny fahasoavana ve ianao mitombo amin'ny fahasoavana mihasoa raha ohatra ka resiko le teny miala amin'ilay ratsy dia miatsara mitombo amin'ny fahatsarana zay le fitombona amin'ny fahasoavana mitombo amin'ny fahasoavana be ianao sa omaly ianao mpandainga dia anio ianao mbola tranondainga ihany zay le maly tena lainga misy ity lainga masina tsy zany ny fiainana Kristy mitombo ianao mitombo amin'ny fahasoavana inona manaraka mitombo amin'ny ianao mitombo amin'ny finoana ianao dia mitombo amin'ny finoana ianao dia finoana mihodina amin'ny tenin'Andriamanitra dia finoana andehananao manohy ny zotrandreo
mijokonao amin'ny finoana mijoro tsara na hoina na hoina dia mitombo amin'iny mitombo amin'ny hafaliana sy mitsiko nresantsika tamin'ny farany zany nahoana ny fahafahan'ny tompo tamin'ny hafaliana sy itsiko zany dia inona le farany zay tsika mitombo amin'iny tombo amin'ny asa tsara ve ianao dia manahoana le fanahin'ny fahafoizana sady tsy miova mihitsy fony ambola tao an-trano rakitra le azato efa mikaramo rakitra le azato efa manambary rakitra le azato efa tena mihitsy zany raika hoe rakitra egalina le azato izay dia zay mila forma tena mihitsy ny lohanao tsisy an'izany hoe rakitra egalina le azato zany tadinao zany lesona ny resavy teo any mamarana mantsy zao dia mamitona kely arak'izay ananany no akatrano fony tsy nanana ninony ataon'ny dada sy neny raha le azato ndakitra nomeny ino kinamono meko zaza tsy ma za efa mandray vatsim-pianarana dia mbola le azato ndakitra za efa mikarao dia mbola le azato ndakitra izy tsy milomina tsy mitombo any dikan'izany eo amin'ny asa tsara tsy mitombo amin'ny mpahafoizana dia samy mieritreritra le havana marina dia havana marina tokoa zany ireo daholo izany zao dia tsy fantsaka misy firy moa zany zao le mitaosika ray roa telo efatra dimy enina fito valo ireo raha ohatra hoe sur 8 ireo zany zao dia firy ny enina ianao firy ny tsy eritrereto manginao hoe mitombo ianao sa tsy mitombo iry amin'ny takila fahadimy amin'ny fitopolo sika engane ka ho maro ny eny amin'ireo mba maro ny eny na tsy hoeny daholo azy izy rehetra tsy manenina saingy eo alohan'izay rehetra mety ho fitombontsika koa dia hifarana ny izay rehetra inona fieveran-tenantsika diso toerana sy ny avonavon'ny fontsika ka hitombo tokoa amin'inona amin'ny fandraintena isika zany izy zavatra lehibe zany za ry havana malala dia fifoaza mitrano amin'ny aty fanahy manahirana ny olona miaino an'izany fa za tena fifoaza mitrano amin'ny aty fanahy mihitsy miaina an'izay ivelomako zany za fifoaza fa ny fahalemena lehibe aminay fifoaza mba tsy fifoaza nareo izay olona masika mihitsy tsara ny hafa matetika manjary fizamono nanendry anao tsara ny hafa manjary masika ianao mitsara ny hafa mitsara ny hafa mitiavana ko tsy anjarantsika mitsara ny hafa azany zany dia havana malala rehefa tsy ampy fanetreteny ianao dia manjary mipetraka mpitsara mihitsy mahatonga an'i Jesosy teo manao esolo ny andro eo amin'ny masonao fa analany sombo masony masony io anatrehan'i Jesosy ny fahalemeko dia andro mandrakariva ary ny fahalemen'ny hafa potikazo mandrakariva miafoana ny lehibe ny hafa ka tsy tokony hipetraka itsara ny hafa raha mandeha amin'ny fanetreteny azonareo ve zany ravako nareo moa tsisy miteny fa ngambo efa miheso azonareo ve zany dia mandehana amin'izany riavana marana mandehana riavana mitombo amin'ny fanetreteny ho voninahitran'Andriamanitra irery any dia misaotra ny tombo tsika riavana antao irainakireo mpitsanganana le hoe vaoko mpakatony teny ianareo iara-mitsangantsika dia aiza le dekona no ao anatin'ny tirity mbazaraina le taratasy ray ho an'olona telo ray w dia ranomarina moa zany raisinareo le izy fa tsy sokafana miezah mamonjy izay olona mbola tsy feno telo any rehefa tsy tena tsy feno telo moa dia roa zany fa tsy tokony isy olona mipetra-drery any raha ohatra ka mbola misy tsy feno telo ray isaky ny w zany ndao ary averina le hira fakingakingy fa aoka opakatony teny anare fa aza-piaino fotsiny any ka mamitaka ny tenanare aoka opakatony teny fa aoka opakatony teny anare fa aza-piaino fotsiny any ka mamitaka ny tenanare aoka opakatony teny nahazo dolo ve riavana isika ny w eny any mahazo toerana riavana dia fanakekezinareo telo mianadahy telo mianaka telo mirahavavy ataoko fa tsisy mpivady miara-mipetraka akory aho tsisy mpiray tapo miara-mipetraka tsisy mpiray fiangonana miara-mipetraka zay maso ny tokony ho izy ranomarina
mba olona samihafa ihany ny miara-mipetraka. Eny voalohany aloha mba hanontany le olona miara-mipetraka aminao iza no anaranao, avy aiza moa ianao, satria olona samihafa nareo miresaka ny vetivety aloha. Rehefa vita fakalany dia sokafy amin'izay ny taratasinareo. Taratasy iray ihany no anatrehanareo, telo mianaka na telo mirahavavy na telo mianadahy tsy fantatra, dia iny ihany ny arahanareo mameno. Ndao ary sokafy ariavana ny taratasy zao dia eo nareo miaraka mameno azy. Mitenena moramora fa manjary henon'ny olona amin'ny dabilio hafa.
Mbola manana 2 minitra ianareo. 2 minitra. Folo, sivy, valo, fito, enina, dimy, efatra, telo, roa, ray, tapitra amin'ny fotoana. Isao amizay ny fikambarana isy. Ho hitanareo rehefa avy eo. Andao ary. Tsisy manolotra valiny tsoa zao mba mianatra manao marina. Voalohany, i Paoly namboly, Apolosy nanondraka fa Andriamanitra nampitombo. Andriamanitra no nampitombo. Zava-dehibe ravana marina natsirovantsika izany mantakariva. Izany zany ilay nilazaiko taminao tamin'ny farany sola gracia. Pasoavana ge iainantsika. Pasoava. Faharoa, Andriamanitra no mampitombo. Ny anjarantsika dia ny M. Manaiky. Manaiky. Rehefa diso zany dia diso dia rehefa marina dia marina. Dia rehefa marina dia mensiona isa ray. Rehefa diso dia manay mahazo isa atody. Manaiky iasan'Andriamanitra manao S. Safidy. Safidy. Ny fiainana kristianina ry havana malala dia safidy. Jaune toko voalohany dia ny faraky ny folo sy farambyfolo. Tonga tany amin'ny azy izy fa ny azy sy nandray azy. Dia hoy ny andiny farambyfolo fa zay rehetra nandray azy. Dia ny menero tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anara. Safidy ny fiainana ry havana malala. Safidy ny fiaran-dalina amin'Andriamanitra. Dia manao safidy ianao. Manao safidy ianao. Za zany dia milaza aminareo fa ny akamaroan'ny kristianina tsy afaka tena mitombo dia satria tsy manao safidy mazava izy. Atrovo mazava ny safidinao dia hitanao fa misy zava-mahagaga miseho amin'ny fiainanao. Fa raha mbola manjavozavo ny safidinao dia tsy afaka hita ny fahagagan'Andriamanitra la. Zany izy. Ohatran'ny olona mijanona ampovoan'ny lalana ianao iakavisa iakavany dia mihabahaba eo. Tsy ho tonga n'aiza mihitsy ianao raha ohatra ka tsy manao safidy mazava. Zay. Hoy Jakobo ao amin'ny epistily aoko pakato ny teny ianareo. Rehefa reny daholo le izy zany dia samy manao azy. Hoy ny mpanao salamo, ny salamo faraky amin'ny fitokolo. Hitombo lalandava ny fiderako. Fiderako. Rehefa tsy fiderako dia atody. Tombo lalandava ny fiderako anao. Fa efatra. Ny dingana anisan'ny voalohany indrindra amin'ny fitombona amin'ny tenin'Andriamanitra dia ny famakiana baiboly isan-kerinandro. Isaky nini? Isanandro. Ento. Famakiana baiboly isanandro. Ho an'ny mpandray FJKM moa zany fanekena natao raha teo zany. Dia mandeha nareo amin'ny fanomezana le isa. Hoy Paoly amin'ny epistily faharoa ny Koritianina. Aintso. Hanan-karena. Hanan-karena amin'ny zavatra rehetra ianareo. Zany. Hanan-karena amin'ny zavatra rehetra ianareo. Hanan-karena amin'ny fitiavanareo, hanan-karena amin'ny volonareo, hanan-karena amin'ny fandeferanareo, hanan-karena amin'ny fifalianareo. Hanan-karena amin'ny zavatra, hanan-karena amin'ny fahamasinanareo,
anakarena amin'ny fahalalahantana anakarena amin'ny zavatra rehetra ianareo. Tonga amin'ilay andininy malaza aizo amin'ny baiboly misy ilay teny malaza nylazany Paoly hoe Kristy fanantenantsika. Intime 1:1 raha zany mbola tsy hay dia gaga. Intime 1:1 Timoty voalohany toko voalohany andininy voalohany. Na zay fotsiny aza niazonareo tamin'ity sekolin'ny finoana 5:22 dia efa faly aho zany izy mba tadidy Kristy fanantenantsika. Timoty voalohany toko voalohany andininy voalohany. Isa ray ihany satria tonga dia efa mikambana anankiray izy rehetra zany. Tonga amin'ny fahavalitsika izao ny hoe mitombo amin'ny fahasoavana dia izao miala amin'ny ratsy ary miezaka fatratra hitombo amin'ny sa. Ivelomo zany dia avana marina zany zany le fitombona amin'ny fahasoavana zany fa tsy midinkodinao amin'ny faharatsianao kory. Andre resaka zany midinkodina zany efa tantaraiko taminareo moa zany dia avana marina. Tany Inde noseo ny tantara vao resaka zany tamin'ny torotemiko tamin'ny lahy dia mantsy dia mbola tsaiko le izy teny an-tsena noseo ny tantara resaka mile midinkodina amin'ny faharatsiana. Le mpivarotra mivarotra voronkely le voronkely zany satria amidy dia asiana tady kely mba hitarihana amin'ny mpividy dia tairina le mpivarotra tairina kely dia manidina le voronkely fa mbola misy tady zany satria misy tady dia midinkodina ohatran'izao le voronkely zany falifaly rehetra fa jereo voronkely matanjaka tsara tika velona tsara tika eo tsy afaka manao afa-tsy zay izy tsy ny voronkely. Tonga ry le rangahy anankiray hoy le rangahy manao hoe zao no izy ohatriny nyty voronkely ty zao vidina izy tia mivora izy dia sateo dia meny le mpivarotra izy no ny azo le voronkely dia hoy le mpividy hoe eto aty le etonao iny ataony hoe eto aty le etonao iny izy nitapahany le tady kely tamin'le voronkely izy tamin'le voronkely efa aty izao izy azy tiako anaovana azy naovana dia tapahany le izy toy izy matsiany le voronkely efa ay ianao zao za tsy mila anao mikioko any aminay atokany amin'ny kazy sy ny anona rehetrany fa alefa nidana amin'izay afaka ianao zao natsipa le voronkely midinkodina zao satria tontolo andro izy eo no natsipa efa tsisy tady tsony eo ihany izy dia mieritreritra misy rangahy kristiana ohatran'izany dia so efa manafika izy mbola midinkodina eo amin'ny fahotany tsy andany ianao mitombo amin'ny fahasoavana aiza midinkodina amin'ny fahotany etsony zay ndao ary. Tonga amin'ny fahasivy azo mahagaga ny kristiana tamin'ny Makedonia satria tamin'ny fahoriana be ny zany toetra azy nitombony hafaliny tao anatin'ny fahoriana izany toetra azy ary ny hamafy ny fanitrany no nampitombo ny haren'ny hitsimpony le fahalalahantana zany izy mahantra tena mahantra mafy saingy tsy mamihina fa mbola mizara ihany zay lazaiko tamin'ireo mystère zany zanako hoe mon père zany izy fa mystère kristiana manety zany. Fahafolo farany hoy Paoly Andriamanitra mahay mampitombo ny fahasoavana rehetra aminareo ka hitombo amin'ny asa tsara zany Andriamanitra miainga zany tsika Andriamanitra mampitombo dia mbola izy ihany mampitombo ka mahatonga anao asa tsara. Atao amin'izay ny fanambarana isanareo raha afaka dia le taratasy nangona teny ambaravarana nareo le mpiandraikitra atelokely ety amiko fanao le atsapaka ataovy kely ny fanambarana isanareo. Za kosa mba manantena fa mba misy maromaro any mahazo 20 ny dabilio dia mbola ho diso fanantenana ihany ve aho efa vangona daoly ve ny teny ambaravarana tompo tonga diro daoly dia eto aty ndao ary vita ve fanambarana iza ny dabilio nahazo 20 mba mitsangana daoly nareo telo anatiny. Wow dia meteka mafy be reo dabilio ravana maro sora tompo dia arabaina ianareo fa ty tena zavatra lehibe iza nahazo 20 satria misy isaray be mitsangana daoly izy nahazo 20 tsara tsara iza nahazo 20 amitsangana fa tsara any ambanin'izay tsy asaky mitsangana tsony fa dia efa tena tsara zany tiako fa tena tsara zany
mahereza le havana marala miezaka mitadidy sika mba hahafahana miaina amaran'izao fotoana zao sika angataka olona sika efa nanao fijoroana vavolombelona betsaka andro any anjaranareo zao ato anatin'ny chemise style izy ireo daoly misotra anareo tahin'Andriamanitra nanomerina ndray tsy ravana marala zavatra sarobidy eto zany isy olona any Canada misy any France misy any amin'ny faritany nandefa WhatsApp tamiko nandefa mail nandefa SMS hoe zay andefa pasteur de ahoana de miarahaba anareo misotra fa voaraiky ny fijoroana vavolombelona nalefandreo mail ho anareo zay an-dafy zany fety zany zao tily zany zao no alaiko de raisiko ato zay voaraiko ato efa mifananatsika ity dia fijoroana vavolombelona nataony ramatoa Ralay Hasina Fanomezantsoa FJKM Atsimon'Imahamasina meo tehaka masay izy zany olo zany mansoa ianao zany mansoa ianao de mbavakio kely eto ren'ny Besinimaro ty fijoroana vavolombelonao ty mba maniry mba isy lehilahy anankiray fa sarin-tanako raha hita lehilahy na tsy Itory ny anaranao amin'ny ralaiko aho eo amin'ny fiangonana no idiarako anao. Salamo 2020. Izao tamin'ity fianarana ty dia nitombo ny fiderana. Nampiasiko tamin'ny andavanandroko na tamin'ny fifaliana. Eny fa na dia tamin'ny fahoriana aza ny fiderana an'Andriamanitra. Amin'ny alalan'ny hira no niderako azy. Tena nisy tokoa fiovana teo amin'ny fiainako satria nandresy lahatra ny vadiko hiditra tao amin'ny tranon'Andriamanitra indray ny fiderana nataoko. Niampita tamin'ny toriteny ankira ka nampiverina azy teo amin'Andriamanitra. Tena ilaina ny mideran'Andriamanitra na atao ankira na ambavaka ka noho izany velomy ny fiainam-piderana ao anatinao. Voninahitra an'Andriamanitra irery any. Amen. Eto zany vatap taletso mihina aka anankiray fa ingany mba ho lehilahy ndray ndazo tena lehilahy hitako amin'ny sariny an'Andriamatoa Randria manantena tovo kely izy zany ko Randria manantena tovo FJKM Atsimon'Imahamasina daholo eto fa tsy maninona ny tanako tsisy masony manana kopia ve dadato manana kopia an'ity ianao ento afony ianao zany mivakianao manotroto dia mbola ho an'Andriamanitra iray no voninahitra fijoroana vavolombelona voalohany tsapako nisy fitomboana ara-pahasoavana sy fahavitriana hamonjy ny sekolin'ny finoana tato anatiko na dia nisy aza fotoana roa na telo teo tsy nahafahako nanatrika izany no ny antony manokana faharoa miezaka ny nampiatra ireo teny mpahendreny ho araiky tao anatin'ny soratra masina ao vokatra ho fampianarana entin'ny Mpitandrina Irako Andriamahazosoa Ammi amin'ny fitomboana indrindra ara-panahy sy finoana ary maniry aho ny mbola hitohizan'ny fampianarana amin'ny taona ho avy mba hahafahako mandrakariva mikatraka hatrany ny fahalalana tsara an'Andriamanitra dia mbola ho an'Andriamanitra iray ny voninahitra. Eny ary afaka mamaky ny soratantsika daholo sika ry havana marina fa mijery tsara ny famantaran'ora dia tonga amin'ny fotoana tokony hahafahantsika mifampitrotro amin'ny bavaka zany zao nareo telo mba mifampizaro nareo inona ny amin'ny zavatra izay mitombona ao to anatin'izao sekolin'ny finoana zao ny tianao entina mibavaka manokana mba tsy hiena tsony dia mba resao amin'ny olona miaraka aminao eo ho izao ny any zavatra mitomboko mba ento amin'ny bavaka dia rehefa mivavaka ry havana marina
dia tonono ny anarana raha ohatra ka lita ny anaran'ny olona dia mivavaka zany zay tokony anjara mivavaka jesosy mivavaka ho an'ny lidy zay izy zany nitombo tamin'ny fiderana engany mba tsy hakamira tsoa izy manomboka izao tra zay azonao l izy vavaka tsotra ary tadiory avana fa nivavaka tsara tsy voatery ho lava vavaka tsara tsy voatery ho lava to vavaka tsotra tsara ohatran'izany nivavaka ataonareo dia mba ho ampy ny 10 minitra ivavahan'ny olona tely ho zay ndawady ataontsika nira aza manadino ampy mivavaka dia manomboka mivavaka ianareo rehefa afaka miresaka hoe inona ny ianao no entina mivavaka anontania le olona aloha zao anontania inona ny ianao no entina mivavaka hoe miresaly nareo dia mifandamina hoe izy mivavaka ho an'izy ho tariko tiry ty dia vita ny hira manomboka mivavaka aza manadino ahy ripiaino vavaka zamba manary ahy analavetrana metody ary mpanjaka kadereny olona aza manadino ahy ripiaino vavaka vavaka amin'izay zao fa mijanona ny resaka vavaka no atao zao
loatra avy ao ampoko ny tonom-bavako malely fanajako sy fankatoavako le tompoko tsy toa mitahy atrizany hatramin'ny kaloam sy ho mandrakiza mivavaka aho satria tena milomilo sy mankato manaja sady tiam n'Andriamanitro mivavaka aho satria tena falifam lisy manantena ny avotra omena mandrakizany dole. Dia ny tompo ravana marana izay nampanantena manao hoe mangatady omeny ianareo no hamaly ny vavaka izay nataontsika ary izy mahay manao mihoatra lavitra izay heverintsika sy angatantsika ho hovonatry minarany. Avoay ilay fanomezana ny maninareo atany zao. Dia mitsangana daholo tsika rehetra ary tao hiara-mitsangana dia avoay ilay fanomezana ny maninao. Ny ataonao zany izao manao hoe ty zany tsisy anona mihitsy fo anareo telo amin'ray W reo ome olona anankiray amin'ray W fotsiny le izy dia izay dia vita ny resaka. Mifanakalo tsy misy mitanany amin'ny tenany, ataovy fotsiny hoe tsisy mitanany amin'ny tenany zay. Fa zao aiza sokafana eto fa manjary feno anona ny trano, any an-trano vao sokafana. Ny aty zany omeko an'io rahalako aloha eo. Izany tsy manana inona dia mipetrary fa tsy manana omena ary atsangany daholo izy azonareo tany dia misaoran'ny tompo miaina ny rivotry ny krismasy motsika ny zavatra manamarika ny rira krismasy dia ny fanomezan'Andriamanitra ny zanany. Iny fanomezana iny ahatsiarovanareo hoe nomena Jesosy dia ho raisiko Jesosy. Petrary ravana malala. Ary Jesosy ny tena lehibe indrindra tokony ho raisina amin'izao krismasy zao azao izy efa renareo ve ny tantara kely iny izay namaranako azy zao le tantara tao amin'ny magasin no niseho ny tantara. Tonga ny fotoanan'ny krismasy toy izao dia hoy patron manao hoe avy daholo nareo mpiasa rehetra mivoria aty daholo nareo fanome fanomezana ho anareo dia tonga teo amin'ile toerana malalaka amin'ilay magasin mpiasa rehetra jeren'le mpiasa tsy misy cadeau voafonona ray azy ho inona ty ataon'ny patron dia hoy patron manao hoe ka zao za tsy nanomana fity magasintsika dia zao nataoko aminareo mpiasa rehetra mahazo maka malalaka zay tianareo nareo amin'ity krismasy ity fa zao fotsiny fepetra zavatra anankiray ihany nalain'ny olona lasa mikropaka daholo ny olona rehetra ny sasany naka palitankiray sasany naka jupe ny sasany naka pa sasany naka kiraro tery amin'jeronjerony terena izy tovolahy anankiray tsy nihetsika dia gako patron zay ahoana nga tsy azo hoe azo fa inona ny tianao mahamenatra olona hoe zay tianao dia omenanao marina ve patron zay tianao dia omenanao marina ve patron evo zay tianao dia omena fa inona ny tianao mety kodina tena ny tiako ve ny zanaka patron
ny zanaky patron izy dia le tovolahy sy le zanaky patron moa zany miasa eo magasin mifankahitahita eo dia efa mifampijery teo patron efa lasa bava raha teo nataony raharandrareo dia ny zavatra nitranga dia izao docteur Rakotobe Andriamaro ny tantaran'izany taminay tsy adiniko mihitsy zany teny Ambohimanarina izao nitranga io docteur Rakotobe Andriamaro izao no nitranga ny mpiasa rehetra zay naka dia tsy nahazo afa-tsy palitao ray aman'olona jupe ray ihany kiraro ray aman'olona ihany firavaka ray ihany fa le tovolahy satria nifidy ny zanaky patron ny magasin ray amanontolo ho azo izy maiza mifidy ny zanaky patron ry havana Jesosy ny zanaky patron rehefa milaza an'izany Paul de Andriamanitra tsy niaro ny zanan'lahy tonga nafa nomeny hamonjy antsika rehetra izy tsy homeny antsika miaraka amin'ny mamaim-ponao koa va zavatra ava hevitra engany krismastsika ry havana malala atsirovantsika izany fanomezana feno avy amin'Andriamanitra izany izay no mamarina amin'ny titontiny amin'ny heritaona dia samilo mivavaka tsara ahoana le nanaovana azy fa mbola alamina kely hoe inona ny nety dia ny tompo no hitoko itsika zay tapitra fotoana finaritra ho antsika rehetra miara-mitsangana angambo isika noho ny fahasoavan'ny tompo dia nanatongotsika namen'ny mpanompo ny zara fahalalana fitiavana ilay tenin'Andriamanitra ilay aina ho amin'ny mahazo azy ny fahasalamana ny nofony rehetra tsika rehetra samy vavolombelona ny zavatra nyrenesintsika teto dia nyraisintsika dia nampiaritsika ary ny samy angataka fa mba samy hitombo amin'izany fa tsy hoe tiany hafanana fotsiny eto toerana amin'izao fotoana izao ka hoe vita ny 10 desambra dia adino ilay izy fa tena hitrebony dia hamoa ary tena atonga fiainana ho an'ny hafa dia raha antsika andova ny fiainana mandakizay dia izany indrindra no hitodianay aminao pastery na tsy ary tena nahazo zava-tsoa zahay ianao fantatao efa tena efa manana zava-tsoa maro indrindra ary lesona tianay ezaka ny lesonay tianay ho raisina tena marika izany zay dia raisinay ilay teny hoe ianareo izay nampianarina ny teny mahafoza zava-tsoa amin'ny mpampianatra dia ny soviny kely tianay mba ho zaraina tito dia mirary ny soa indrindra ho anao sy ny ampananao dia tia moa zany tonga amin'ny hoe raha misy manome zavatra anao konga miteny hoe misaorana tompoko dia ny tompona mala fitianareo ry havana fa hoy Jesosy izay manomena dia raha mangatsika rankopy aza tsy be ry baptême raha mangatsika rankopy aza moa tsy be fa maika fa mivalopy dia Jesosy ihany namaly tokoa ry havana malala dia marina tokoa zany hitombo ho amin'ny fiainana mandrakizay manantena hitanareo any an-danitra ary ataoko fa izay ny fahafenon'ny fifalitsika hivavaka isika Jesosy dia faly zay fa afaka mamarana ty sekolin'ny finoana 5 eto amin'ny FJKM Atsimon'Imahamasina ity misaotra ny amin'ny mpitandrina sy ny bronze talemana ny AFF ny tompona ndraiky eto amin'ity fiangonana ity izay nandray ampitiavana izao sekolin'ny finoana izao fa efa tetika asan'ireo raha teo zany misaotra anao ny amin'ny reto vahoaka anao reto na ny ety na ny teto ny tsy afaka androany ny antony samihafa dia ianao ny mahalala ankasitrahana anao izy ireo ary izay rehetra nafafy ny vokatra rehetra dia apetraka feno ampelantananao ianao ny hitahirana amin'ny asan'ny fanahinao masina sy ny fahasoavanao mandra-pahitanay rehetra ny fahatanterahana izao famonjena ny raisina izao ao amin'ny fanjakanao mandrakizay hisaraka izay hiatrika amin'ny krismasy ny faran'ny taona ny taona vaovao indray le tena kohoanaky ny fitomboana ao aminao Jesosy Kristy izany rehetra izany ka ny voninahitra izy seho ary ny fiainanay ho feno fitahia ka ho tanterahanao ny tsodrano izay tononona amin'ny anarinao ankehitriny ho aminao alie ny fiadanana ho aminao ny fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra Raisy Jesosy Kristy tony ny fahasoavana le ho aminao izay tian'i Jesosy Kristy tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levina amen ipetrahary avana malala dia mivavah manginy apetrao tsara eo amin'ny tompo ny fiainanao mba hitombonao mandrakariva
eo an'Andriamanitra irery mivoninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Izy fipizeda moa eto Atsimon'Imahamasina? Aiza ilay fipizeda hoe